raha mbola tsy niala amin'ny birao mpiasandry teny amin'ny anteny mera-pirenena ramatoa Kristina Razanamaso efa nanolotra ny fanalahidiny avokoa ireo filohan'ny faritany samihafa tao anatin'ity anteny mera-pirenena ity satria dia tamin'ity androandroany ity efa saika nandray izay birao fiasany izay avokoa ireo filoha lefitra ny anteny mera-pirenena amin'ny faritany enina eto Madagasikara. Anisan'ny faniditra ny birao tamin'ity andro voalohany amin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena ity ny filoha lefitry ny faritany Tomasina Andriamatoa Razafindravelo Hermanina. Araka ny fanazavana netiny dia hanohy ny asan'ny filoha lefitra teo aloha ary mamirimany tenany. Arabaiko manokana ny vice-présidente teo aloha madame Hermanina izay tsy nasy an'olana mihitsy fa dia mbola tsy eto moa izy matoky mbola tsisy ny passation fa ino afavoavy izay fa dia nanomeny lakile afahantsika mitombo isona lapitsaka izay izany moa hitanareo izy zandry député zandry ary hitako mihitsy fa tena olona mandala an'izany fiarahamonina sotoavana malagasy isorana betsaka izy amin'izay donc fitohizan'izay aloha no zava-dehibe fa tsisy resaka hoe gidragidy io na ohatran'izany ary veriko fa fitongavany namana amin'ny province Tomasina teo dia manamafy tsara ny fahavonana fiaraha-miasa ke veriko anamafy olona ny asa izay eritreretina eo atao amin'ny vahoaka satria ninina ny zavatra atao eto dia izay firaisankina izay ny mpitondra aloha mpitarika politika ninina ny frieny zay ny zava-dehibe mandefitra ny ambo. Apetraky ny filoha lefitra ny faritany Tomasina olona ary-pahamehana sosialy mponina ny amin'ity faritra ity. Ny priorité aloha ny anay dia ny any amin'ny vahoaka ny sosialy ny vahoaka ny manahirana ny vahoaka ny insécurité Tomasina io amin'ny maha place stratégique anany sur le plan économique dia niditra ny insécurité ary tsy vitan'eo fotsiny na ny faritry ny aloatra mangoro iny arahantsika malala fa misy zone rouge amin'iny ny atsimo ny any avaratra raha teo efa manomboka tamin'ny faritra Analanjorofo iny teo tamin'izay mbola lehibe ny faritra tamin'ny 2004 2005 2006 lehibe ny faritra Analanjorofo fa tena mbola tsisy zone rouge iny fa amin'izao fa manomboka ny anton'izany fisiny zay resanareo le hoe eo ny andramena zay nyteneninao teo za moa tsy te hiditra lalina loatra amin'iny aloha fa ny tena problème an'io koa eo le enclave rehefa zone enclave dia tena mirongatra zone enclave ka manana ny otrika-rena dia mazava ho azy fa ny lafiny insécurité tonga ho azy satria be ny mpanararoatra anatin'izay donc le désenclavement ny zava-dehibe anatin'io izay moa tsy maintsy fampiarahana amin'ny gouvernement. Ny solombavam-bahoaka ny feno arivo Atsinanana no sady filoha lefitry ny anteny mera-pirenena izay nilaza fa vonona iara-iasa amin'ny gouvernement entina hampandrosoana ny faritany Tomasina.